fahasoavan'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika ry havako. Amen. Mbola hiaraka hivavaka hatrany isika. Amin'izao faran'ny herinandro izao Tompo dia mitodika ny nataonay nandritra ny alatsinainy ka hatramin'ny anio izahay. Eny raha misy Tompo tsy fahatanterahanay ho tanay tao anatin'ireny dia fonana. Mamindrafo Tompo, mamelà ny helokay ary amin'izao fotoana izao dia mangataka izay fanahinao masina hatrany. Hiasa mahery aty anatinay Tompo, sady ampahery anay ary indrindra Tompo hanolontsaina anay mba tsy ho fandry Satana izay ary hampianatra anay koa ny teninao ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa hifarana ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teto an-tany ry havana dia nivavaka ho an'ny mpianany izy. Ary hitantsika amin'ny Jaona 7:12 izany. Andiny haka ampahany andininy iray amin'izany tsika dia ny Jaona 7:14. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Amen. Ity tonom-bavaka ity izany dia ohatran'ny hoe manao tatitra amin'Andriamanitra iray Jesosy. Milamina ny fony sy ny saina amam-panahy satria na vita, na totosa, na tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra iray izy. Na dia tsy mora aza ny aretan'ny mafy satria nifara teo amin'ny hazofijaliana ary maty izy nalevina. Fa saingy izao nitsangana tamin'ny maty ry havana. Anisan'ny mampieritreritra ahy ity andiny soratra masina ity hoe rehefa hatrizay koa ve antitra isika efa tonga ao amin'ilay fiteny ahazo amoron-tevana dia mba sahiteny tahaka an'i Jesosy koa ve vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Mampieritreritra izany hoy aho ry havana ka dia ianao mbola ao anatin'ny hery sy ny tanjaka, mbola ao anatin'ny fahasalamana, eo anatrehan'ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo anao, na hery io, na tanjaka io, na fahaizana io, na talenta io, na vola aman-karena io. Fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo anao daholo izany dia mba ataovy ary ataovy tsara izay mba ahavitanao koa ny asa nomen'ny Tompo ho ataonao ry havana, fa fifaliana lehibe no azontsika rehefa tanteraka izany. Mahereza ary ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Vavaka isika. Misaotranao mandrakariva izay Tompo amin'izay mba asa adidy andraikitra fanompoana nomenao anay. Dia ampio hatrany izay mba ho vitanay koa izany hatramin'ny farany voninahitra ao. Ary engany izy mba hanana fijery todika aminao mandrakariva Jesosy Kristy hanome voninahitra anao amin'ny ataony rehetra. Izao izay dia mivavaka ho an'ny fotoana rahampitso. Ireo manana anjara rehetra Tompo araka ny anarany avy dia hoentinay ambavaka. Fanahinao masina hanomana azy ireny ary fanahinao masina koa hanampy azy ireny mba ho vitany soamantsara amin'ny fanompoana rahampitso. Anay mpiangona tsirairay avy dia mba hiomana po saina amam-panahy izay. Fa eo aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny tempolinao masina ka mba tsy hitovy anie ny nidiranay tao sy ny ivoahanay fa tena ahazo ny anim-panahy hitombo fanoloran-tena ary hanana fanantenana sy finoana velona anao ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Hipetraka aminao manontolo azy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.